Sara vitana amin'ny rahalahy avy eto Antananarivo sy avy any Mahajanga kosa no ho an'ny Rosia anatrika lalao roa mandritra ny fiedin'ny tompon-daka eran-tany taranja baolina kitra. Izany no fantatra dia taorian'ny fisarihana nandritra ny lalao no karakaray ny vondrana Star. Lova Ramanatsoa sy Christian Rakotondramanga. Andeha ho Rosia hiatrika ny fionana misa roa ny 9 sy 17 jona mandritra ny fiadina tompon-daka eran-tany amin'ny baolina kitra i Rakotondramana Gérard avy eto Antananarivo sy Rakotomalala Niaina Arivony avy any Mahajanga. Izy ireo no ho mpiara-piombonantoka mendrika indrindra amin'ny fivarotana akora Star voasarika nandritra ny lalao mifandraika amin'ity fiadina tompon-daka eran-tany amin'ny baolina kitra ity izay tohanan'ilay marika Coca-Cola. Faly mety satria sambany zany hoe andeha ho an'ny Rosia aloha satria any koa misy le mondial amin'ny 2018 takatra le tanjona ary dia sotran coca tena mandeha zay vonona daholo mihitsy ny amin'ny lafiny rehetra zany amin'io. Tamin'ny andro nanaovanay baolina aloha dia efa kapiteny d'équipe mihitsy ny tena nay tamin'izany. Ny 14 jona hatramin'ny 15 jolay dia karakara fanetarana maro samihafa amina toerana maro manerina ny tanan-dehibe eto Madagasikara ny Coca-Cola ka loka mahery ny 5,4 no zaraina amin'izany. Misy ireo hetsika maro samihafa, misy ny activation izay ho atao eny amin'ny station service, eny amin'ny grande surface, misy ireo retransmission ana match izay hitantsika miandalana eny ihany ny programme sy ny toerana. Ankoatran'izay efa hitantsika eny amin'ny aina manjery eny ny spot TV sy spot radio any Coca-Cola vaovao efa nanomboka il y a 2 semaines angamizay izy koa ny campagne digitale izay ho hitantsika mandalana eny ihany. Hatramin'ny taona 770 dia mpiara-miasa amin'ny FIFA ny Coca-Cola ary mpanao ofisialy ny fiadiana izay tompon-daka maneran-tany ny baolina kitra hatramin'ny 770 izay ihany koa. Nanavao ny fiara-miasany ary mpanohana ny FIFA hatramin'ny 3 ny Coca-Cola. Tapitra ny vaovao zao alina izao ry mpijery anjaina isaorany sika tany atokantrano tany naharitra anjery hatramin'ny farany mamy fotoana ny sampana fampalalam-baovao ny fahitalavitra amin'ny TV ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko.